Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Avoazanao isan'andro ny famindraponao Andriamanitro noho ny halehiben'ny fitiavanao. Ivavaka-tsika tompoko. Faly ny fonay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tratro maraim-boavozo indray. Mankasitraka anao indrindra satria tsy hitanay faritana ary tsy azonay soritana ny fahalehibiazan'ny fitiavanao. Tonga ny fotoana izay andraisanay ny fahatsim-panavy aminao, ahafanay mamakivaky ny tontolo andronay dia idiny ny fanahinao masina Jesosy aminay tsiraray avy, hahaizanay mampiasa sy mampiantra izany teninao izany mandritry ny andro sisa iainanay. Nitenena Jesosy io fa voninkainanao izay mpanomponao. Ho anao ny tera sy nazara voninahitra mandrakizay. Amen. Ho ampitombona ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary dia hampifaliana sy hampitiavana no hiantranoiny Jesosy Kristy tompo amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vahatsim-panahy dia amin'ny filazantsarany Jaona 2:20, 9:7 sy 5. L'Évangile selon Jean chapitre 11 verset 3 et 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary Jesosy itiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mibanjina ny lohateny hoe Jesosy mahafantatra ny tokony ataony. Jesosy mahafantatra ny tokony ataony. Raha izao tantara izao no diniantsika sy jerevantsika dia mino sy mahatoky ao fa samy mahafantatra tsara tsika ny tantaran'i Lazarosy sy ny anabaviny roavavy, izay fianakaviana tena tian'i Jesosy izao fianakaviana izao, n'izao ankonana izao. Ary matombotonga amintsika izany tenin'Andriamanitra izany dia tia hampatsiahantsika ny tenin'Andriamanitra fa isika tsiraray avy izay miaino an'izao afatra izao dia mila mahatsiaro fa tian'i Jesosy izao sy anao. Tian'i Jesosy ny fianakaviantsika, tian'i Jesosy isika tsiraray avy isam-baravarana isa-tokonana. Jesosy moa dia hitantsika tsara amin'izao tantara izao fa izy dia mpandeha matetika ao amin'ny tokantranony izy telo mianadahy reto. Ary izy telo mianadahy reto dia ao Betania no tanànana ny toerana izay nipetrahan'izy ireo. Tamin'ny fotoana izay nandalovany tao a Jerosalema nefa dia tsapa fa narary mafy i Lazarosy. Ary Jesosy tao anatin'izay dia tsy maintsy namita ny asa izay tokony ho tanterahany tao a Jerosalema. Tanàna mifanakaiky i Jerosalema sy Betania. Efa mba ahoana ny fahafatesan'i Lazarosy ary very hevitra Maria sy Marta. Lasa izy mirahavavy nampaniraka olona ho any amin'i Jesosy. Ary nasainy laza ilay olona izay nampitondra ny hafatra hoe, lazao Jesosy fa marary ilay tianao, marary ilay malala anao, dia tsy izy izany fa i Lazarosy. Araka ny voambarantsika teo aloha dia Jesosy tsy maintsy namita ny asany. Ary mbola misy 2 andro eo ny faharetan'izany asa tsy maintsy no tanterahan'i Jesosy tao an-tanànan'i Jerosalema izany. Tao anatin'izay dia maty Lazarosy. Rehefa maty Lazarosy dia nitomany izy mirahavavy. Nanome tsinan'i Jesosy reto anabaviny. Fa maninona Jesosy ny tsy miraraka nefa Lazarosy anisan'ny sakaizany tena tiany. Tao anatin'ny adi-tsaina, tao anatin'ny fahaverezan-kevitra, tao anatin'ny ratra-po sy ny ratra-panahy izy roavavy, nanoloana ny
ny fahafatesany tianadahany malalany dia nametra-panontaniana hoe efa aiza ianao Jesosy? Nanina ianao Jesosy no tsy tonga nankaty? Nanina tsy najanonao izay zavatra nataonao tany fa tsy nankaty? Tsy afaka nanao intervention ve ianao na dia niteny fotsiny ara hoe sitrana fa dia inona Jesosy ny antony izao? Fantany fa Jesosy ilay manam-pahefana nefa mahay ny zavatra rehetra, fa misy antony matoa nitranga ny fahafatesany Lazarosy. Ary teo amin'ny 5 dia mazava tsara ny voasoratra fa Jesosy anie tiany Maria sy Marta ary Lazarosy, fa matoa navela niseho sy hitranga izao fahafatesana izao dia mba hanehoana voninahitran'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara ny fiafaran'ny tantara fa na dia efa nitoetra efarina tao am-pasany Lazarosy efa maimbo sy loha, fa rehefa tonga kosa Jesosy laza hoe izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary miporofony Jesosy izany na nolona ny fasan'ny Lazarosy izay nandevenana azy. Rehefa tonga teo Jesosy, nalahelo anie Jesosy ary voasoratra izany eo amin'ny 5:30 hoe Jesosy nitomany Jesosy. Ary rehefa nitomany Jesosy dia niandrandra ny lanitra ary nanandratra ny masony, nisaotra an'Andriamanitra ray dia nilaza hoe Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nivany fipaty, nitsangana Lazarosy. Ry havako malala amin'ny Tompo izay mihaino izao hafatra izao. Hitan'i Jesosy avokoa ny fijaliana, ireo endrikendrim-pahafatesana samihafa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hitany ny aretina, ny adi-panahy, ny adi-tsaina, hitany famoiza-po, hitany ratrapo. Toa tafalatsaka tahaka n'izy amin'ny rahavavitsika tsirairay avy izay mihaino izao hoe fa aiza ianao Jesosy? Maninona ianao Jesosy ny tsy manao ny intervention ao anatin'izao? Fa izao ry havako, mila mahatsiaro sika fa mety miantra ary hatra amin'ny olona izay matoky an'Andriamanitra sy ny mpino izay voavidiny koa izany fahoriana maro samihafa izany. Dia mety alapana sika hoe fa naninona Jesosy ny tsy niditra trehatra amin'izao zavatra mafy mianjady sy mahazo ahy izao hoe efa mivavaka ao Jesosy, efa mitarainao, efa miatoraka ao, nefa aiza ianao Jesosy? Sao dia tara loatra ny fahatongavanao hoe nanadino angambo Jesosy, finna loatra ny ratsy nataoko. Ry kristianina izay mino an' Jesosy marina ka nanaiky azy ho tompony sy andriamaniny, Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy mba manadino antsika izany. Fantany avokoa ny zava-manjoy amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy. Isika no tiany sy ilainy hanana fahatokiana azy tanteraka. Mila mahatsiaro sika ary mila mino sika fa izy ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety-tany. Noho izany mahafantatra ny tokony ataony amintsika izy, araka ny voasoratra hoe fa izao malala ny hevitra iverako anareo ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tsarao fa manana ny fotoana ny Jesosy ary tsara avokoa izay avelany hitranga araka ny ambarany hoe tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra. Voasoratra ny amin'ny filaisany tsara amin'ny Marka 7:7-7. Eny fa na dia eritreretintsika aza fa toa tsy mitovy amin'izay nandrasantsika ny zavatra miseho maneke, misaora fotsiny fa ho fantatrao ny antony ao aoriana kely aho. Amafiso hatrany ny vavakao, mahareta, manolora tena mpitiavana, aoka isika atoky hiatiatra amin'i Jesosy mandrakariva. Misimisy kokoa hatrany, fa tsy taredretra na matory akory izy, fa tiantsika izy, mangoraka ary mitomany sy miara-mitondra amintsika izao zava-manjo amintsika io. Tsarovy ry havako malalo, Jesosy Kristy Tompo mahafantatra ny tokony ataony. Mino fotsiny ihany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Vavaka tsika. Endreny alehibe ny fitiavanao Jesosy. Nampahafatarinao sy namparezanao anay tamin'ity andro anio ity
fahitanao avokoa ny zavatra mantsoanay, ary mitomany ianao manoloana ny endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanay. Fa rehefa aveonao Jesosy dia tonga manangana, mamelona, ary dia miteny amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy amin'ny tiandro an'io ity manao hoe mivoa dia hivoa avokoa izay varavarana rehetra mihidy eo amin'ny fiainanay, ary hitsangana avokoa izay endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanay ho tonga fahavelomana. Jesosy io hampianaritra hisaotra, hampianaritra hatoky anao, hampianaritra ino anao, ary indrindra anolo tena ho anao bebe kokoa, ampitiavana, ampanetretena, ary ampanajana ao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ho anao ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny haza ny voninahitra mandrakizay, izahay kosa dia atoky anao ka ho tanteraka aminay ny teninao hoe izao malala ny hevitra hiverako anareo ho Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Mahireza mahatanjah fa Jesosy mahalala ny tokony ataony aminao, amintsika tsiraray avy. Aleloia. Amen.